androany moa zany dia andro iray natokana nitokanana fotodrafitrasa azahoana rano fisotro madio aty amin'ny faritra Sofia dia tao a Port Berger sy teto a Marvataza. Ka izany fotodrafitrasa zany dia natolotry ny filoham-pirenentsika Hery Rajaonarimampianina. Izay moa dia lamina voapetraka ao anatin'ny paikady ny fitondram-panjakana. Natao laharam-pameana, natao vaindohan-draharaha ny fanomezana rano fisotro madio ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Betsaka izay ny lalovana napetraka, ny miandry mbola betsaka ihany koa. Ka dia ny ministeran'ny rano ny fanadiovana sy fidiovana dia vonona tanteraka anatratra nireo tanjona ho an'ny fampandrosoana maharitra izay napetratsika iarahana amin'ny firenena maro manerana an'izao tontolo izao. Ary hitatsika moa fa ny filoham-pirenena mihitsy no nidina taty toerana tao a Port Berger nanambara ny finiavan'ny fitondram-panjakana amin'izany lafiny fampandrosoana izany. Iarahantsika mafantatra fa ny rano dia aina, ny rano dia hery ary tanjaka. Eo ihany koa ny fahadiovana sy ny fidiovana izay mitondra fahasalamana tanteraka. Karaha zany rehetra izany no voakajy no mipetraka dia ny fampandrosoana no entintsika amin'ity firenentsika ity. Mamerina indray izahay ary mbola manentana hatrany hatrany ny vahoaka rehetra amin'izay ny lalovanay ka nametrahana ny reto fotodrafitrasa ireto. Voalohany dia ny fitandremana, ny fitantanana n'ireo fotodrafitrasa ireo. Satria raha nomena ny vahoaka izy io dia ny vahoaka ary ny vahoaka dia manana adidy sy andraikitra hitantana amin'ny fomba mendrika ireo fotodrafitrasa ireo mba hampaharitra azy tsy verenana tsony. Ohatrany tamin'ny andro taloha izay fiatsakana rano maloto hosotroana izany. Tsy ho hisy intsony izany raha voatantana ara-dalàna ny fotodrafitrasa. Ny manodidina ny loharano, ny manodidina ny toerana rehetra izay misy ny rano kosa dia tsy maintsy kolokoloana. Fadiana ny doro-tanety, fadiana ny teviala satria izany fanaovana an'izany asa ratsy anankiroa izany dia mamono ny taranaka. Maninona moa ny mamono ny taranaka? Satria raha manodidina ny rano ny tevena dia mazava ho azy fa ritra ny rano. Indrindra fa amin'ity toerana mafana be toy ny aty a Sofia, vetivety ny loharano dia ritra raha tsy mitandrina ny isam-batan'olona. Ko dia manentana izahay mba ambolekazo ny manodidina rehetrarehetra na toerana misy an'ireo fotodrafitrasa ireo na indrindra manodidina ny loharano mba ahafahana mitahiry izany loharano iombonana zany eto amin'ny tany sy ny firenentsika. Anefa atao ministre l'Habitat sy fahefana todika taty amin'ny faritra Sofia ny fitondram-panjakana androany midika ino aminao zany amazanaka faritra sy mankoatsy ny Sofia anao. Voalohany aloha dia tiako ny mindrana ny teny filoham-pirenena amin'ilay hoe fotoana ny asa zao. Miasa ary miasa foana mba ahafana miady amin'ny fahantrana ary misy teny aza ny tenena androany miazakazaka. Tokony hazakazahantsika ozy izy ny fampandrosoana ny ady amin'ny fahantrana. Ka androany zany sahala amin'ny fanao ny filoham-pirenena amin'ny toerana maro isan-karazany ary tsy diso anjara amin'izany faritra Sofia zany dia hita taratra androany fa nioty ny vokany sady tsika amin'ny asa nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny reny fitokana fotodrafitrasa izay heverina fa zavatra fototra mihitsy zany iangana satria raha tsisy zany rano zany dia azo heverina fa tsy hisy ny fampandrosoana satria anisany ataontsika hoe services sociaux de base ny fitenenana azy, tsy hitako ny andikana azy ananatriana raha mbola misy malagasy tsy afaka manana rano fisotro madio, raha mbola misy malagasy tsy afaka mampianatra ny zanany, rehefa marary tsy afaka mandeha amin'ny toeram-pitsaboana sy ny sisa mbola tsy tratra zany ady amin'ny fahantrana. Ka androany anisan'ny fomba anankiray, dinga anankiray izay nanambarany fitondram-panjakana ny fahavonony hiady amin'izany fahantrana zany amin'ny fanomezana rano fisotro madio zany. Ary tsy vitan'izay ihany androany, hitatsika taratra androany fa tsy vitany hoe nitokana atsika fa efa naneo fotodrafitrasa vaovao sahady tamin'ny alalan'ny fametrahana vady fehizoro andrenana tsena vaovao. Rehefa miresaka tsena teneniko teo zany tsena zany dia ilaina hifaneraserany vahoaka eo amin'ny manodidina, hidiram-bola ihany koa ho an'ireo mpivarotra ary
hisy tamberim-bidy zany mazava loatra ho an'ny commune zay manorina zany tsena zany fampandrosoana midikan'izay zavatra zay mirosa ao anatin'ny fijaram-pahefana atsika na dia betsaka aza ny zavatra mbola tsy vita ampanetretena no tenenana zany fa ny fitondram-panjakana ankehitriny zay entiny hery filoha hery na jonary mampianina dia efa mametraka avo izany hoe fampandrosoana zany ary amin'ny alalan'ny asa nao namporifono zany hitantsika taratra androany fa miasa ny fitondram-panjakana miasa ary eo akaikin'ny vahoaka hita taratra ary mivaingana mipaka eny amin'ny vahoaka zany fotodrafitrasa nataon'ny fitondram-panjakana zany farany minitra antso avy eny aminao zany ny antso hitanareo ngamba ny zavatra nataontsika teo ama ministera anaty-tany miantso zay raha-pahefana ny tena koa ny anao antso avo ateo ho an'ireo ben'ny tanàna satria teny filoham-pirenena iny ben'ny tanàna no kitro ifaharany fampandrosoana eny fotony ka any amin'ny ben'ny tanàna zao ny maso rehetra zany ny tokony hitodika ny ben'ny tanàna dia manana ndraikitra ary zay ny antso avo natao mifatry sofia zany satria tsy afenina amintsika mbola mety misy angamba ny tsy tonga saina fa tokony ajanona amin'izay ny adila politika ajanona alevina impito mandifotr'olona zany hoe tsy fankazahoana zany fa ny fampihavana no atao miaraka amin'ny programme anasa ny filoham-pirenena ary ao anatin'izany dia ireo ben'ny tanàna reo natateraka zay fotodrafitrasa rehetra entin'ny fitondram-panjakana zay mba hisy ny fampandrosoana miainga eny fotony hipaka eny amin'ny vahoaka ary ho tsapany vahoaka fa tena miasa ny fitondram-panjakana satria mipaika any aminy zany ny asa atao amin'izay ady amin'ny fanitrana zay